Rahabatsika hatramin'izay manaraka ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy amin'ity zoma ity toko lasy toko vavy manasanao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao mbola ao anatin'ny fanarahana hatrany ny lalao mondial isika amin'izao fotoan'izao androany dia hitra amin'ny andro faharoa ny vondrona dia amin'ny lalao isam-bondrona ka fifanitsanana eo amin'ny États-Unis mpapetrano sy Australie amin'ny folorala indray no arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy anatin'ireo vaovao misongadina maneran-tany izay fa anisan'ny maresaka maneran-tany ihany koa dia anisan'ny mbola amin'ny tanan'ny sain'ny mpanara-baovao rehetra ihany koa ny ako ny fivoriam-ben'ny G7 ny G7 moa izay fantatsika tsara fa ireo firenena fito manana tanjaka ara-toekarena indrindra maneran-tany tanterahana tany Frantsa izy tika anisan'ny lohahevitra mikasika ny raharay Ukraine, Iran, ny toekarena eran-tany, ny intelligence artificielle no anisan'ny tena nodinina tao anatin'izany ka afatra lehibe nivoaka dia ny fanirian'ny G7 hitazana ny filaminana sy ny fampiroboroboana ny fiara-miasa iraisam-pirenena zava-dehibe zany izay vaovao izay tsara ho fantatra amin'ny zava-misy maneran'izao tontolo izao fa ho an'ny eto an-tanindrazana ihany koa dia anisan'ny vaovao nanamarika n'androany ny lanonana ara-pitsarana izay nanaovany ny solitena andreo avy eo anivon'ny antenimieram-pirenena roa eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nanao fianianana izy ireo ary Miray Andrianjafy no hitaritra amintsika izay vaovao izay. Dingana farany ity fianianana nataon'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity dia Andriamatoa Andriamalaza Tianjanahary sy Rasolonjatovo Norovola Artina teto amin'ny ACC androany maraina. Matoa ny afaran'izao fianianana zao ataontsika hoe farany amin'ny fametrahana ny toerany amin'ny tompon'andraikitra vaovao ato. Efa noazaina daholo ny procédure zany ny tokony handehanany andro faravao iny fa nahazo an'le fametraha-pialana tamin'ny 15 juin dia nandefa an'io an'ny président ny fanavaozana dia président ny fanavaozana maka an'le décret milaza hoe banga ny toerana dia manasa ny antenimieram-pirenena any Losolona. Vita ny fanendrehan'ny solony omaly tamin'ny antenimieram-pirenena dia alefa ny antenimieram-pirenena any amin'ny PRM indray zany ny anaran'ireo olona reo dia maka décret indray zany izy manendry an'ireo olona roa reo dia vita zay zavatra zay dia alefa ny PRM aty aminay hoe ireto ny voatendry avy any pitsopitso zany farany zany ny androany zay. Anisan'ny andraikitra sahany manomboka izao ny fanaraha-maso, ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny famahana ny ady ara-pifidianana sy ara-panjakana. Marihana moa fa misy sasivy ireo mpikambana eo anivon'ny ACC. Tsy ahifina fa ny volana Desambra 2024 no nametra-pialana ireo mpikambana miisa 3 teo anivon'ity androm-panjakana ity. Mikasika ny fiara-miasa amin'ny anivelany no izy antsika ny vaovao mihatsara hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy ny Agence Française du Développement na ny AFD zany ka ny sehatra 3 lehibe indray no azona famatsim-bola anisan'ny voakasika izany ohatra ny lafiny sosialy, ny tontolon'ny fitsarana, ny fampandrosoana andrenivohitra amin'ny ankapobeny ka ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola no niona tamin'izy ireo ary nanatanteraka fifanaovan-tsony mifanaraka amin'izay ity fotoana ity ihany koa no nitondran'ny minisitra fanazavana mahakasika ny teti-bolan'ny ministera vitsivitsy izay mampametra pantaniana ny mpanara-baovao ka ovalian'ny Ange Firabe Manakaja sy Stéphane Alphonse atao anatin'ity fanadihadiana. Fifanarahanam-piara-miasa amin'ny Frantsay amin'ny alalan'ny AFD na Agence Française de Développement izay hamatsiara-bola amina sehatra 3 samihafa no natao dia ny lafiny fandaniana ara-tsosialy ataon'ny fanjakana ny voalohany amin'izany toy ny sehatry ny fahasalamana, ny sehatry ny fanabeazana sy ny fiandrianana ara-tsakafo. Faharoa ny lafiny fanamafisana ny fanjakana tandalana dia ny ho fanorenana trano fanofanana hopy tsara sy pirakidrara mazaka mpianatra 200 isa. Hovatsiana fitaovana izany ary ho hatsaraina ihany koa ny fampandehanan-draharaha sy ny fitantanana. Ho jerena manokana ny fitsinjovana ny zo maha olona tokony hositrahany voafonja.
ary fahatelo ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina marefo eto Antananarivo amin'ny alalan'ny fanamboarana foto-drafitrasa mahatanty ny fiovaovan'ny toetrandro sy fanatsarana ireo fananana ho tombontsoa iombonana toy ny fanohizana ny tetika salalankely. Voalohany zany budgétaire zany izay fanomezana marina zany fampiana kolora koa zany dia misy zany ampahany tosaina amin'ny condition zany toasika constitutionnel ary misy ampahana zany atao fanomezana koa zany ao anatin'izay zavatra zay. Marina zany fanapinitiny zany dia fitohizan'ny fanampiana hatramin'izay anyamijerina zany ohatra hoe lalakely tika zao lalakely kasatsika zany fa misy hatramin'izay zavatra zany dia anamafy zany ataon'ny république fanamezana Madagasikara. Izay koa zany le patch mahay zany le amin'ny fanomanana ny lafiny fitsarana efa ny faharoa zany zao io atao solino voalohany fanadeko le voalohany zany le hoe aide budgétaire zany iny zany fanomezana iny mafisana zany resaka asa sosialy zany eo anivon'ny fatakana zany rehefa vita zany zao sonia dia apidena zany moa zany zao atao ratification any amin'ny assemblée nationale. Rehefa ratifié zany izy zany dia mise en vigueur rehefa avy eo dia atomboka zany le asa anatin'ny zavatra zay zany hoe efa prévu zany ao anatin'ny ny fanatanterahana ny LFR zany dia reto approjet reto zay ratifié reto anatin'ny zavatra. Noresahan'ny ministra ihany koa ny mahakasika ny teti-bola ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fanabeazam-pirenena ary ny indemnité de logement. Ny logement zany efa nampidina zany ny décret zany anatin'iny iny zany efa prévu zany anatin'ny LFI le logement. Mipesa-panjakana mo 200 milliards dia fanatanterahana zay dia hoe manomboka amin'ny volana zay zany fanatanterahana azy dia efa navoaka zany zao ny décret momba ny fanaovana ny zavatra zay dia mipesa-panjakana zany indemnité de logement manomboka amin'ny volana jolay renina fiscale. Ny saka budget zany ohatra hoe tsy tena hoe niena le fambolena mizara roa le fambolena sy Filipina dia tsika zany tamin'ny LFI mbola tambatra izy dia ny fambolena izy nizara zany fa natambatra zany izy koa zany tsy tena niena fa misy mitomora zany raha ohatra hoe atao ny carte zany ny amin'le fanabeazana indray dia le ao amin'ny resaka le rythme de recrutement zany somary taraiky zany le izy dia somary eo zany misy hoe filankenatin'izy hoe miena koa tapitazy le izy fa mitombatomana zany dia mety hoe tsy tratra zamba zany mety tratratsika izy tsisy anany zany isaka fonctionnement ny fanabeazana amin'ny ankapobeny. Fanandritra n'ity fihaonana ity nanamafy ny avy amin'ny AFD fa vonona iara-miasa amin'ny gouvernemanta malagasy hatrany amin'izay famatsiana ilaina ho fampandrosoana. Mikasika ny fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana manokana dia anome tantsoroka bebe kokoa ny fanitarana ny fahatrarovana eto Madagasikara ny fitonam-panjakana hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Mamtina Rajona raha nambarany androany nandritra ny fankalazana ny fahadimy amin'ny telopolo taona ny Madagascar National Parks na ny MNP izany izay mitantana valan-javaboary lehibe indrindra eto Madagasikara amina velaran-tany 3.3 tapitrisa hektara amin'izao fotoana izao atao anatin'izay dimy amin'ny telopolo taona zay dia maro ny lalana ny diavin'ny MNP nazony vokatra sy fahombiazana traikefa ka mendrika ny toanana ho ny Prime Ministre Keta Revelasy Fendrandriamanala mitatry ny vaovao. Ny taona 779 nanomboka niverina ny fandrimpahana ala-petsaka teto Madagasikara ka voatery tsy maintsy nanangana ny drafitra na ny hetsika ho an'ny tontolo iainana antsoina hoe DHE niaraka tamin'ny banky iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy ka teraka ny ONGAP ny taona raiky amin'ny 779 na ny Association nationale de gestion des aires protégées izay nanana tanjona hampitombo ny filaran'ny fahatrarovana hatrany amin'ny 100 ny taona 20 raha tamin'izany fotoana dia mbola ray tapitrisa hektara ny fahatrarovana no tantana ny ONGAP. Ny taona 3 no nisy ny fanambarana tao Afrika Atsimo tao Bourbon ka hampitomboana avy telo eny ny fahatrarovana ho tantana ny ONGAP. Noho izany dia tsy maintsy nivoatra ihany koa ny fomba fitantanana kalasa Madagascar National Parks na MNP ny ONGAP ny taona 20 nanomboka tao ny fanomezana lanja ny vondron'olona eny fotony sy ny sokatra bebe kokoa eo amin'ny lafin'ny fizahantany sy ny fiara-miasa amin'ny mpiara-mombona antoka iraisam-pirenena. Ankehitriny dia efa mahery ny 7 ireo mpahazo tombontsoa mivantana eny fotony ary tafiakatra 720 ny fahatrarovana tantana ny MNP na ny Madagascar National Parks amin'ny velaran-tany 3.3 tapitrisa hektara ny tombo ny velaran-tany na homby ihany koa ny fitantanana
tao anatin'ny 10 taona nijoroany izay. Noho izany ezaka izany dia mbola mijoro sy mbola misy ny ala eto Madagasikara. Mbola velona karazam-biby zava-maniry maro, mbola voary ny tontolo voajanahary ary mbola manome soa sarobidy ho an'ny olombelona sy ho an'ny malagasy ny natiora. Manoloana izany dia tsy maintsy manamafy ny fahavononitsika isika. Tokony fantatra sy ekena amin'ny lanjany marina ny anjara toeran'ny faritra rovana amin'ny fiarovana ny rano, ny tany, ny toe-karena, ny asa, ny fiakaroana ary ny faharetan'ny faritra manoloana ny krizy. Ny fiarovana natiora dia fiarovana ny ho avintsika, ny ho avin'ny rano, ny ho avin'ny tany, ny ho avin'ny fiarahamonina, ny ho avin'ny toe-karena, ny ho avin'ny tanora indrindrandrindra fa ny ho avin'ny Madagasikara. Nambarany Andriamatoa praiminisitra lehiben'ny governemanta teto fa zava-dehibe ho an'ny fitondrana fanavaozana ny fanaovana laram-pahamehana ny tontolo iainana ka miendrika fotoana ny ezaka nataon'ny MMP amin'ny 13 taona manaraka. Iraka ny azo avy amin'ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana dia hoe amaly ny filana fototry ny vahoaka malagasy. Ataoko ngamba nisan'ny filana fototra ny zavaboary satria ireo no mamelona antsika. Ka eto ny tenanay dia manamafy mampafantatra fa zava-dehibe aminay ny fanohanana ny politikan'ny ministera izay mpisahana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, manohana feno ihany koa ny asa izay ataon'ny Madagascar National Parks. Atsika io raky ny kabarinareo rehetrarehetra teo tena hoe hafa ny atsika eto, miavaka ny atsika ataoko ngamba rariny raha arovana. Mahafinaritra koa ny mahita ny antotanisa izay nasion'ny ramatoa tale général teo ny tonga dia tadidiko aloha dia hoe 503 hektara no fitaran'ny ala no ny asa nataon'ny MNP izay mifazoko an'ilay izy teo aotra faingoen'ny isan-jato ny fiainan'ny ala ao anaty valan'ny zavaboary izay raha ny filazana atao dia antsasaky ny fiainan'ny ala raha ny ala manerana Madagasikara, mamelona olona 7,000 asa mivantana ankoatra ny asa tsy mivantana izay ateraka ilay izy miteraka fizahantany. Mankasitraka feno ny mpiasa sy ny mpanompo rehetra ao anatin'ny Madagascar National Parks. No amarina teto amin'ny Novotel Larbi ny faha 13 taona ny Madagascar National Parks, hetsika maro ny entana nankalazana izany toy ny fitanantsary ny tantara nolalovan'ny MMP, ny fizarana maro-pakasitrahana, fitsidihana fampiratiana maro samihafa. Zava-dehibe tokoa ny fiarovana ny tontolo iainana, ananana tontolo madio sy mahafinaritra fa isian'izay tontolo madio izay indrindra amin'izao fiatrehana ny fetim-pirenena izao dia hetsika fanadiovana faobe manerana ny nosy ho tanterana rapitso fa 20 volana Jona. Ity hetsika ity dia natao indrindra ho fanehoana fitiavan-tanindrazana nanana tontolo madio izy eo araka ny fanazavany ministra ny rano fidiovana sy fanadiovana nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ny PDS an'Antananarivo moa no nitondra izay fanazavana izay ka ny malagasy rehetra manerana ny nosy mihitsy no entanina ao anatin'izay fandraisana anjara fanadiovana faobe izay rampitso araka ny tatry Ange be Manakaja sy Firaritsana. Toerana maro eto Madagasikara ny mbola feno fako sy loto miparitaka. Mbola ambany koa ny tany fisitrahana fotodrafitrasa mifandraika amin'ny fidiovana sy ny fahadiovana. Misy fiantraikany amin'ny fahasalamam-bahoaka izany, hoy ny ministry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana. Tena mivalopolo isan-jato ny malagasy dia tsy manana fotodrafitrasa fanadiovana sahaza azy. Valopolo isan-jato no tsy manana fitaovana sy tolotra fototra momba ny fidiovana. Ary 10 isan-jato ny tokantrano dia mbola misotro rano maloto tsy voadio 5 isan-jato amin'izay dia any ambanivohitra. Amin'izao fotoana izao tsika dia hiala entana. Fantatritsika tsara fa maro ireo toerana tena maloto manerana Madagasikara. Raha tsy tena ny toerana iva ihany raha eto Antananarivo renivohitra fantatritsika tsara zany. Efa miezaka ny ministera amin'ny alalan'ny projet natetikasa PIA 2 efa hitanareo ngamba amin'izao fotoana izao ny asa iarahantsika amin'ny Union Européenne, ny ambassade de France
ary ihany koa ny AFD efa manao azay asa zay ny projet PIA2 na izany na zany itsika rehetrarehetra zao tokony andraikitra efa lazaina foana fa rehefa tsy mandoto dia naman'ny manadio. Anisan'ny lahara-pameny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fiadiana amin'izay loto izay agaka ny fanazavany ilaina ihany koa nefa ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena. Amin'ny valora raha ny ora hiainganany amin'ny fokotany anaovana izay fanadiovan'izay atsika vahoaka tompona andraikitra amin'izay ora ampisy sy mampitatsika fa miangaviana fotsiny dia mba ataontsika ny tapamaraina aloha mba hisime zay le fiaramentany mba miara-miaingytsika amin'izay resaka mivady zay fa zay moa zay fa natsitsika raha matonomisitra hoe izy ty tsy fanirena fa hoe fahatsapatena tsy maharay mihitsy no andrasana. Anisany eroan'ny fandrosoana ny fahadiovana hoy ny PDS Antananarivo renivohitra tsy antery izany fa ankinina amin'ny fahatsiarovan-tenany tsirairay. Io namahatra tsika rehefa madio mino fa tonga ho azy eo ilay finiavana androso bebe kokoa hatrany. Le fahadiovana nge fafinaretana tena fafinaretana mahita zavatra madio. Efa vonona natanteraka izay fanadiovana izay ihany koa ny any amin'ny faritra manerana ny nosy mitarika izany ireo solon-tenam-panjakana any an-toerana. Anisan'izay efa miomana fatratra izay ao anatin'izay fanadiovana FAOB izay araka nambaran'ny Ange Fille Rabemanakaja zao ny any amin'ny distrika ny farafangana araka ny vavoana pitainy roa le efa inomanana. Handray anjara mavitrika amin'ny esika fanadiovana FAOB manerana ny Madagasikara ny faritra Atsimo Atsinanana ka eto farafangana renivohitra no isantarana izany ny asabotsy ho avy izao fa 20 ny volana Jiona izay anentanana ireo vondron'olona ifotony tsy hakanavaka. Etsika manerana ny nosy araka ny inisiativa niraisin'ny ministeran'ny rano fanadiovana fitiovana tamin'ny alalan'ny madame la ministre ho an'ny rano fanadiovana fitiovana izay efa nankatoavina tao amin'ny conseil des ministres tamin'ny faharoan'ny volana Jiona taona 2024 izay anaovana hetsika FAOB manerana ny faritra 420 ho an'ny fanadiovana FAOB. Ny tanjona aminazy io zany dia tena ho an'ny atao hoe fifampitaizana eo amin'izay atao hoe ananana ny fahadiovana izay indrindra ho fandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra tsy hakanavaka na ny mpiasa-panjakana rehetra na miankina na tsy miankina ny sokoto ny fikambanana no izay rehetra ny olom-pirenena rehetra ny tanjona dia tsisy afa-tsy izay hoe tanàna madio izay. Santarina amin'ny fokotany roa eto farafangana renivohitra izany fanadiovana FAOB izany. Ao anatina fokotany anankiroa izy zany aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana amin'ny fokotany Andranomakoko sy Nosinakoa dia mitatra rehefa avy eo makany amin'ny fokotany rehetrarehetra ny azo lazaina manaraka an'izay ihany koa dia ny fiarana ato anatin'ny faritra ny préfecture ary ny commune urbaine renivohitra farafangana mba hiaraka hanatanteraka an'izay fanadiovana FAOB izay ny amin'ny faharoapolo ny volana Jiona ny asabotsy ho avy izao izay manomboka amin'ny 7 maraina ho antsika aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Eto amin'ny tokotany malalaky ny seranam-piaramanidina farafangana no fiaonana voalohany aorian'izay dia miainga ny asa fanadiovana FAOB. Ny Atsimo Atsinanana izay fa araka ny fanambara dia ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara no ahitana ao anatin'izay fanadiovana FAOB izay mazava ho azy ao anatin'izay fanadiovana izay dia misy ny fanesorana fako ka mikasika ny fitantanana ireny fako ireny indrindra ho an'ny eto an-drenivohitry Madagasikara dia fantatsika tsara fa eny Andralanitra no natobiany ireny fako ireny ary tsy dorany intsony manomboka izao izay fako eny Andralanitra izay fa le vonona amina teknôlôjia vaovao izy ty izay fiara-miasa amin'ny gouvernemanta japoniara nisy fanolorana fiara mpitatitra fako eto Antananarivo ihany koa no resana nandritra izay tafiditra anatin'ny tetikasa resdamo izy ty araka ny vaovao etin'ny Ange Fille Rabemanakaja sy Firarjona. Fitaovana moderna no andevonana ny fako eny Andralanitra izay fitobian'ny fako eto Antananarivo renivohitra
manampy amin'ny fahalalan'ny toerana metrahan'ireo fako izany no sady miaro ny tontolo iainana ao amin'ireo tanàna manodidina. Noho ny fiara-miasan'ny tetikasa GESDA sy ny JICA ary ny ministeran'ny rano sy ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra mihamora ny fitantanana ny fako. Ny vokatra azo lazaina efa mety efa hitantsika ihany angamba ny mahakasika amin'ny fako eto Antananarivo noho ny fisian'ireo camion ireo sy noho ny fanganana ny fanaterana fako zany sy de décharge eny Andriamanitra dia malaky kokoa zany ny fanaterana fako eto eny ary ny camion zany dia afaka manao ataontsika hoe tour maromaro anatin'izay ihany satria moramora kokoa ny fidirana eny. Ny teknôlôjia izay avo lenta izay nampiasaina teny dia afaka ampiasaina tsara eto Madagasikara ary izay indrindra no safidianana ny teknôlôjia satria miaro ny tontolo iainana izy io ary tsy manimba tontolo ilazy satria misy teknôlôjia hafa izay mampiasa energia matanjaka be sy ny sisa fa ty teknôlôjia ity tsy dia mampiasa energia ka tena mety eto Madagasikara raha adapté antsika ny olana mahakasika ny energia eto Antananarivo sy eto Madagasikara. Fukuoka moa ny anarany amin'ny fiteny japonais zany hoe ireo entona chimika izay raha hoe amin'ny mandoa fako fotsiny ohatra antsika dia ireo entona chimika izay miparitaka amin'ny manodidina io teknôlôjia io nefa tsy mamoaka an'izay entona chimika tsy amin'izay fandorana izay fa voatazona ao anatin'ny toerana any ambany any zany ny entona chimika. Parce que c'est issu de ces solides. Zava-dehibe ho an'ny olom-pirenena ny fahafahana miaina ao anaty tontolo madio. Anisan'ny miantoka izany ny fahaiza mitantana ny fako hoy ny eo anivon'ny JICA. Vonona hiara-miasa amin'ny gouvernement antrany izy ireo amin'ny fanatanterahana ireo drafitr'asa niarahana anao. Ny teknôlôjia izay nampiasaina ka nahitana vokatsoa teto Andriamanitra dia mbola ho ampiasaina amina komuna hafa. Fa ao anatin'ny hetsika fahatsiarovana tsingerin-taona fa 20 taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara sy ny nijoroan'ny folo alina dia nanatanteraka fitaom-pivavahana lehibe tetsy amin'ny moské 17 hektara androany ireo mpino silamo vavaka moa no natao ho fangataham-pitahiana sy fiadanana ho an'ny Madagasikara amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao nambaran'ireo tompony andraikitra fa mitaky finoana fanovana toe-tsaina rehefa fandraisana andraikitra ny tsirairay ny fanavoazana apetraka eto amin'ny firenena araka ny vavoentina amin'ny Sortonsia eo amin'izany Erinirina Ratsoloarjana. Anisan'ny antoky ny fampandrosoana ny fanamafisana ny soatoavina ara-pinoana sy ny firaisan-kina amin'ny pirenena. Antony nanokanana ireo mpino silamo ny andro anio ho fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana. Tsapan'izy ireo fa maro ireo tsy fitovi-kevitra miteraka fizarazarana ka iantsoa ny fiombona-po ho fampandrosoana ny firenena ho an'ny tombotsoa iombonana. Nasaina manokana natrika ity fitaom-pivavahana ity ny fitondram-panjakana nisy loha ny mpanolontsaina avo ny fanavaozana ny Repoblika tena izay sady ny arany vavaka noho ny fampidinika tamin'ny Europino. Dia raha sika malala moa fa ny afaka herinandro sika dia kalaza ny 20 Jona. Zay fahasarovana ny nazahosika ny fahaleovan-tena. Azosika zany tamin'ny 1960 zany hoe 20 taona lasa zay. Ny malagasy dia mana finoana. Dia androany ny fotoana natokany ny mpino silamo rehetra era Madagasikara zany na fotoana teto androany dia manotrina zany ny fitondram-panjakana. Misy ihany koa ny fiangonana hafa any fa ny an'ny moské eto androany zany dia androany nanatanterana zany fivavahana ho an'ny tanindrazana zany. Tsy teto Antananarivo ihany no nanaovana izao hetsika izao fa ny raisan'ireo mpino silamo manerana ny nosy. Teny ho conseil teo rehetrarehetra dia manana didy sy andraikitra hitondram-bavaka nyity firenentsika ity andro fahalemana handroso. Reo mpanomana raha teo moa ny safidy hoe ty lohateny entina amin'ity indray mitoraka ty fanavaozana ho fandrosoan'ny Madagasikara. Na ny finoana islamo dia mampirisika an'izay fanavaozana zay ilaina fanavaozana mba tsy hahatonga antsika toritory, ilaina fanavaozana amin'ny rehetra izay ataontsika eny azana finoana ilaina fanavaozana araka ny fampianarana islamo jadido imanako avaozanareo ny finoanareo amin'ny fitenenana hoe tsy misy ny mendrika ho topoina raha tsy Allah irery ihany la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ary zay anainganay ny vahoaka malagasy rehetra mba tsy hatahotra zany fanavaozana satria zavatra tsy maintsy hizorana zany raha ohatra antsika te handray andraikitra fampandrosoana firenena.
Ny anamafy ny firaisan-kina sy ny fiombonam-po eo amin'ny samy malagasy indrindra amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena izao no tanjona lehibe kendrena amin'ity fitaom-pivavahana ity. Fa nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny soliten'ny fitondram-panjakana dia nitondra ny etaetan'ireo mpivavaka momba ny fivahangongoan'ny rano maloto manodidina ny moske vokatry ny tsy fahampiany lakan-drano fanariana rano maloto. Nambaran'ny mpanolontsaina avo ny fanavaozana ny repoblika fa hojerena miaraka amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra ny vahaolana momba izany. Izay ny fandaram-potoana androany fa misy fandaram-potoana maromaro ihany koa manomboka rahampitso hatramin'ny faha-enina amby roapolo ny volana Jona. Nitondra fanazavana mikasika izany avy eo anivon'ny folo alin-dahy izay vahintsika atao anatin'ny vaovan-tsary. Arak'izany dia miaraka amintsika eto Andriamatoa Rija Andriamiadana izy izay mpikambana eo anivon'ny kabinetra ny ministeran'ny folo alin-dahy. Miara-manao tompoka tonga sao tao anatin'ny vaovan-tsary ny televiziona malagasy ary tonga dia hiditra amin'ny fanontaniana avy hatrany satria nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Jona isika eto Madagasikara nefa nisy ny hetsika fahatsiarovana ny faha-enam-bimpolo taona niverenana ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara sady fetin'ny folo alin-dahy rahateo ihany koa ka ho anareo anivon'ny folo alin-dahy manokana anahoana ny toy ny fandaram-potoana manomboka rahampitso hatramin'ny faha-enina amby roapolo ny volana Jona ary indrindra inona ny tena ampiavaka ny amin'ny hetsika ho an'ny folo alin-dahy zany amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana Jona sy ny faha-enina amby roapolo ny volana Jona amin'ity taon'ity. Fa miarabanao ary miarabarahateo ny vahoaka malagasy akatoko ny asaramanitra fankalazana niverena ny fahaleovan'ny tena pirenena indrindra koa ny orena ny folo alin-dahy malagasy. Raisika avy hatrany ny enina amby roapolo Jona izay isy ilay matso lehibe eo amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina ho tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'i Madagasikara izay anandaja manokana amin'ity taona ity. Rehefa vita ny matso dia isy avy hatrany ny mitabe ao aorianany mitabe kosa dia podium avy hatrany raha mifaly amin'ny vahoaka rehetra. Ny 5 amby roapolo Jona kosa dia isy ny podium izay eto Anosy no isy azy amin'ity indray mandeha ity ary isy ny afomanga lehibe amin'ny fitoora. Ny ampiavaka araka ny fanontany inona ny mampiavaka dia isan'ny anankiray izay mampiavaka ny afomanga amin'ity taona ity dia tsy ho an'ny renivohitra ny faritra ihany fa indrindra hiparitaka manerana ny distrika rehetra 20 eto Madagasikara. Izay zany isan'ny anankiray izay ampiavaka. Dia ny 7 amby roapolo Jona dia isy ny diaben'ny firaisan-kina mampiavaka ihany koa izay ainga eo amin'ny Coliseum Atsonjobe ary paka eo Alarby. Dia isan'ny hetsika anankiray izay ampimbonana ny vahoaka malagasy ampiavaka ihany koa ny hetsika amin'ity fankalazana ny fetim-pirenena indray mandeha ity. Dia isy rahampitso roapolo Jona amin'ny 2 ora fitaom-pivavahana izay trotronam-bavaka ny firenentsika eny amin'ny fiangonana Adventiste Soamanandrarina. Dia ny alahady ny ampitsony kosa zany ndraiky amby roapolo Jona dia isy ny fitaom-pivavahana tarihan'iray aman-dreny FFKM ao amin'ny fiangonana Anglikanina Varotr'Anjoma amin'ny 2 ora ihany koa fitaom-pivavahana iraisamponoana. Dia ny arahana tamin'ny Silamo zany efa nandeha androany efa vita teo ary isy ihany koa gala evangelika ray lehibe eo amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Tsisy vidibidirana reny tanantsika rehetra hiara-paly nefa koa anamarika ny fifalitsika sy itrotro-ambavaka ny firenentsika. Reo zany amin'ny ankapobeny ny efa niakatra teto moa ny isandratsana nanazava fa ireo zany no tsindrina manokana. Ao anatin'izay fandaram-potoana voalazanao rehetrarehetra izay indrindra ny faha-5 amby roapolo sy ny faha-enina amby roapolo ny volana Jona anisan'ny tena hoe zava-dehibe ny fisian'ny fandriam-pahalemana ahafahan'ny vahoaka tena hoe mifety am-pilaminana ho any amin'ity taon'ity indrindra ao anatin'ny fotoanan'ny fanavaozana isika amin'izao fotoana izao inona no karazana fepetra manokana mba ahafahan'ny vahoaka tena hoe mifety am-pilaminana anomezanareo anivon'ny folo alin-dahy tokony vahoaka malagasy androany fa afaka hifety ao anatin'ny filaminana ny vahoaka malagasy. Misy ny fivondronan'ny miaramila, ny polisy, ny zandary ary nisy ny fepetra manokana izay ho raisina tsy azavaiko vavahako eto akory zany fa misy izay fepetra manokana ka anomezany tokony vahoaka malagasy fa efa tena manao izay azony atao ireo tompon'andraikitra mahakasika an'izany fa dia hifaly am-pilaminana isika ao anatin'ny fandriam-pahalemana. Misy toromarika avena teny Atsipy alohan'ny isaratsika. Fanentanana ny praitan-drazana anangany ambopo pirenena izay
anamariantsika izao fetim-pirenena izao isa fa tsy roa io vanim-potoana io izany tena manangantsika rehetra mba hiara-paly anatanteraka anatrika sy anotrina ireny etsika rehetra tanterahana ao anatin'ny fotoana ireny. Mazava zay tompoko ankasitrahana ianao nitondra zay fanazavana rehetra tsara fantatra manodidina ny fandaram-potoana manomboka rahampitsoka hatramin'ny fa 24 volana jona indrindra ny amin'ny etsika amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana dia mandra feona tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Araka ny fampanentina ny tompony andraikitra dia mialohan' izay fetiny 24 jona izay no anokafana sy ampiasaina ilay tompom-piatsonana eny Moronakona ka fantatra fa hisokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ireo lalam-pirenena roa sy lalana regionaly roa izay tompom-piatsonana eny Moronakona izay fantatsika tsara efa vita tao anatin'ny taona maromaro izy ity fa mbola tsy nampiasaina hatreto ka kooperativa misy 20 no efa naneho ny fahavononany ampiasa azy ary marina fa nisy ny antso faneho-pahalinana sy fahavononana na ilay antsoina hoe vidapel manifestation d'intérêt izay natao ny fantenana ny mpitantana izany tompom-fiatsonana eny Moronakona izany araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra hoentiny Ketary Vilasy Fiandrany Valala. Ny 24 jona 2024 avy izao ny sokatra amin'ny fomba ofisialy ny tompom-piatsonana Moronakona hisafiatrany ny fiara hiainga amin'io andro io hihazo ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito ary hisany koa ny sotra regionaly amin'ireo lalam-pirenena roa ireo. Miisa 20 ireo kooperativa naneho ny fahavononany ary efa vita ny fitsinjarana ireo box na ny birao hampiasain'izy ireo ary ho hamoraina ihany koa ny fidirana sy ny fivezivezen'ny mpandeha makany amin'ny tompom-piatsonana Moronakona. Ao anatin'izay dia efa misy ireo zotra izay amin'ny zotra manodidina ny renivohitra eto Antananarivo misy ihany koa ny navette izay napetraka ary misy ihany koa ny fampitomboana ny train urbain zany ny zotra ataon'ny train urbain mba ahafahany ireo mpandeha rehetra tonga eny Moronakona. Ny ministra fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro ny ATT ny mpitatana ny CPCTRV sy ny kooperativa dia hiara-hiasa akaiky amin'ny fanatanterana ny fanaraha-maso ny fitantarana ny tompom-piatsonana Moronakona ho tombontsoa ny vahoaka malagasy sy ny mpampiasa ny lalana rehetra. Efa sahirana izay mpampiasa lalana izay raha toka ratsy ny lalana indrindra fa ny lalam-pirenena ka ho famahana izay olana izay indrindra dia miazakazaka ny fanamboarana ireo lalam-pirenena mampifandray Antananarivo sy ireo renivohim-paritany anisan'izany ohatra ny lalam-pirenena fahaefatra izay mampitohy Antananarivo sy Mahajanga ary efa tsy mitovy amin'ny tamin'ny taondasa intsony fa efa tsara ny lalana efa vita ireo teboka ratsy izay nampitaraina ny mpampiasa izany lalana izany raha ny faneho-kevitra teny amin'ny tambazotra an-tserasera eny dia saika mitodika ny Mahajanga avokoa ny ankamaroan'ny safidin'ny olona hiala sasatra raha ho an'ity fotoana ny fialan'ny sasatra eny amin'ny 24 ity efa vita ihany koa ilay tetezana tapaka tamin'ny fafitony volana jona teo efa miverina amin'ny laona ny fifamezivezena zany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny ary tany an-toerana nijery ny fizotry izay asa rehetra izay ny minisy ny asa vaventy zany ny azony ny lalam-pirenena fahaefatra iny. Sirartora Mambasosy totso fanomezana ihany koa no nanangona izay vaovao izay tany. Eto amin'ny tetezany mangapaika ety amin'ny lalam-pirenena fahaefatra miverina amin'ny laona ny fifamezivezen'ny fiara 10 andro aty aoriana ny nahatapaka ny tetezana. Ity tetezana ity izay tapaka avokatry ny fianjaran'ny fiara lehibe iray. Tsy nandry andro, tsy nandry alina ny ministera ny asa vaventy raha vao nahare ny fahatapahan'ny tetezana. Nitady ireo hevitra rehetra nanao fivilian-dalana vonjimaiky ary nanao izay avy tany tetezana tao anatin'ny fotoana fohy. Raha vao nitranga moa ny loza famoivoizana iny avy hatrany dia nandray andraikitra ny ministeran'ny asa vaventy tamin'ny fanetrehana ireo teknisiana ireo entana rehetra sy fitaovana ilaina andeha hamerenana ny fifamoivoizana mba tsy hahatapaka ny lalam-pirenena fahaefatra zany hoe teo amin'ny fanaovana déviation haingana dia haingana. Efa ety amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ihany isika, lalam-pirenena be mpampiasa indrindra rehefa fotoam-pialatsasatra.
izany hoe manomboka ny faraparany volana jona hatramin'ny volana aogostra eo. Eritaona lasa toy izao ny taraina avokoa izay nampiasa ity lalam-pirenena mampitohy Antananarivo sy Mahajanga ity noho ny fahampitehany. Ankehitriny tsy izany intsony ny zava misy ety, efa saika vita tsara avokoa ireo ampahandalana na ampitarainany maro. Efa tena fahazolazaina mba azo ienana amin'izao metimety par rapport an-teo aloha. Nasiana fanavaozana ny fomba fiasa tetỳ amin'ny lalam-pirenena faefatra. Toromarika mazava no nomeny ny filohan'ny fanavaozana ho an'ny ministry ny asa vaventy. No amafisina arak'izany ny fanaraha-maso, indrindra ny kalitaon'ny asa ataon'ireo orinasa, fa nojerena akaiky ihany koa ny fanafanganana ny asa ka nazahoana izao vokatra izao. Nisy ny toromarika nomeny filohan'ny fanavaozana Republika Madagasikara dia ny fametrahany lalam-pirenena mampitohy ny renivohim-paritany sy ny faritra maventy rehetra izay antsoina amin'ny hoe réseau structurant ho laharam-pahamehana ny fanarenana azy amin'ny laoniny. Ka efa tafiditra anatin'izany ity lalam-pirenena faefatra ity, raha tsy hiteny zao lalam-pirenena faharoa, faefatra, fahaenina ary fahafito. Ny fanarenana an'ireo dia tena ao anaty laharam-pahamehana, tsisy hatakandro. Efa mandeha dia mandeha izy ary mbola tsy mijanona. Efa be ny vita fa mbola be ny miandry, ka ataoko angamba fa tena ahitantsika vokatra tsara zany amin'izao fahatongavan'ny fotoam-pialatsasatra ny mpianatra zao. Na eo aza ny fatsaran'ny lalana, manentana ireo mpampiasa lalana ireo tompona andraikitra amin'ny fikojakojana ny fananana iombonana, ny fitandremana eny an-dalana ary ny fanajana ireo lalàna manan-kery momba ny fitaterana, indrindra amin'izao akatoky ny fialan-tsasatra izao. Famikasika ireny fiara rehetra mivezivezy ampiasain'ny rehetra ireny dia miroso ny lalindalina kokoa amin'ny fampiasana ny atao arakajy mirindra ny fitoerana misana ny laharam-pamantarana ny fiara na ny centre immatriculateur ka androano nanokafana ny sehatra iray numérique isava no fiantsoana azy na information sur les situations administratives des véhicules authentifiés. Izy ity izay mikendry indrindra ny amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omeny ny sehatra aza-panjakana eo anivon'ny SIM, izany hoe manafaingana sy manamora ny fanatanterahana ny asa atao izany raha ny vaovao entin'ny John Dimy Olotsalama sy Stéphane Alphonse. Nandritra ny taona maro dia ny boky firaketana antsoratra sy ny antota-taratasy tahiry no ampiasaina rehefa misy ny fijerenan'ny raharaha eo anivon'ny ivitoerana misahana ny laharam-pamantarana ny fiara na centre immatriculateur. Mitaky fotoana lava sy miteraka fivezivezena eo amin'ireo olom-pirenena izany. Manoloana ny fitombon'ireo mpila raharaha sy hamehana takin'ny filanan-kehitriny dia nisy ny fanovana tsy maintsy napetraka. Anisan'izany ny fampiasana ny haitao numerika efa azo atao amin'ny alalan'ny internet, ny fanamarina sasantsasany ka nanokafana ny sehatra numerika isava na information sur les situations administratives des véhicules authentifiés. Ao anatin'ny fanatsarana sy fanavaozana ny identifiasa isava, izany hoe efa ao anatin'ilay vina izay napetraka foana hoe manao an'izay digitalisation izay anafaingana ny raha-panjakana, anamora ny raha-panjakana ary indrindrandrindra ahafahan'ny atao hoe usager misitraka ny raha-panjakana araka ny misy. Efa ao anatin'ny manao an'ilay atao hoe intégration des données zahay izao, izany hoe mampiditra ireo données mahakasika ny fiara rehetra ao anatin'ilay système zany dia efa lalana tsovela dia efa feno ny données izay indrindra no ahitana antsika sanatria mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay données ny anatin'ilay isava ny données mahakasika ny fiarantsika dia afaka manatona centre immatriculateur. Tsy fahotana koa izany satria eo mbola eo mpananganana an'ilay andrakotra. Tsy voatery mivezivezy eo anivon'ireo sapana raha-panjakana intsony araka izany ireo mpila raharaha miamora ny fomba fanatanterahana ny asa ary miena ny feim-potoana lany. Tsy ny fitoerana misana ny laharam-pamantarana ho an'ny fiara ihany no efa miroso amin'ny sehatra numerika ho an'ny ministeran'ny atany sy ny fijinjaram-pahefana. Ministère de gestion dia efa izaka
ataony misy rany aty tany efa nanomboka maromaro ny dinga rehefa natao ny voalohany ohatra le récit réforme de l'état civil et de l'identité manao zay réforme de l'état civil et de l'identité zay le zatokana le enrôlement biométrique efa misy koa le dispositif district mandeha amina district maro manerana Madagasikara zavatra efa natomboka io ary lalana tsy maintsy izorana amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny raha-mpanjakana. Marina afa hatramin'ny taona 2024 no nanomboana ny hananana angon-drakitra ho an'ny fitoerana misana ny lara-pamantarana ho an'ny fiara. Ankehitriny miroso amin'ny fanokafana ofisialy ny tetika saisava na information sur les situations administratives des véhicules authentifiés ny ministéran'ny atany sy ny fitsinjakam-pahefana. Zay ndresaka mahakasika ny fampiasana fiarakodia sy ny tontolo ny fifamoivoizana fa manam-baovao mahakasika ny famahana olana amin'ny rano fisotro madio ihany koa isika misy taremarika tsara ho fantatra ho an'ny eto Antananarivo dia ny 700 ny mbola manana olana amin'ny resaka famatsian-drano fisotro madio, ny 120 andreo no voasokajy ho fatra menaka ho fanomezana tolotra tsara ho an'ny mpanjifa indrindra dia efa voarafitra amin'izao fotoan'izao ary nampahafantarina androany drafitra fototra momba ny famatsian-drano fisotro madio ho an'ny Antananarivo. Vola Rafarasosi Joelson Riapara no mpahafantarantsika ny votoatin'izay. Entina manomana sy mandrindra ny fampiasam-bola amin'ny sehatra ny famatsian-drano fisotro madio eto Antananarivo renivohitra mandritra ny fotoana maharitra, izany hoe hatramin'ny taona 2024 ity drafitra fototra momba ny famatsian-drano fisotro madio SDAEP no velabelarina teto ity. Fiaraha-miasan'ny ministeran'ny rano amin'ny alalan'ny tetikasa PAEP toana ny famatsiam-bola ny banky iray isam-pirenena. Taona maro tsy nisy fanoloana an'ireo fantsona fanoloana an'ireo foto-drafitrasa. Manana olana lehibe ihany koa ny JIRAMA amin'ireny fanorenana tsy ara-dalàna ireny satria hitantsika rehefa nisy tuyau vaky dia tany ambanin'ny trano mihitsy no nisikirana sy nanamboarana an'izy ireny. Dia ny famatsiana ara-pitaovana zany anisan'ny olana JIRAMA eo amin'ny fitaovana izay efa tranainy. Efa irahantsika mahita ihany koa tamin'ny famelaberarana nentin'ny ekipan'ny JIRAMA teo sy ny cordoan'ny PAEP dia hitantsika fa nanomboka maro ireo toerana avo nahazo rano. Raha tsy tena hoe Ambompo, Ambatomaro mahazo ny rahantsika nahita tany amin'ny tambajotra-tserasera fa maro ireo toerana nanomboka nahazo rano tamin'ny vokatry ny fampiakarana ny rano ny JIRAMA zany teny Amatrisa ny production zay lazaina tamintsika fa nitombo 22 000 m3 jour zay mbola hiakatra hatrany amin'ny 42 000 m3 jour amin'ity faraparan'ny volana ity. Tsy ho an'Antananarivo renivohitra ihany fa manerana ny nosy ny ezaka ho atao amin'izay fampiakarana amin'ny famokarana rano izay hoy ny minisitra. Mivatsy kelikely arakaraka ny asa vita zany ny fiakaran'ny vokatry ny rano na eto Antananarivo renivohitra na any amin'ny faritra dia tsy piako ihany koa fa any Mahajanga efa vita ny signature hanomboka ny asa zany any Mahajanga. Efa hitantsika teo ihany koa fa tsy Mahajanga ihany fa misy ihany koa ny fanampiana ny Toamasina tao aorianan'ireny rivodoza ireny na poste cyclonique hozy isika ka efa mandeha ny asa 68 centre ny JIRAMA manerana ny nosy ihany koa dia efa misy fijerena an'izay akaiky. Tetikasa efa nilazaina amintsika ihany koa teneniko teny anivony anteny miram-pirenena fa misy ny financement additionnel zany misy ny teti-bola fanampiny iarahantsika amin'ny banky irasam-pirenena dia mitomby ihany zany ny asa ho atao ahafahantsika mampiakatra ny rano. Efa perinasa amin'ny fiatrehana ny haintany ihany koa ny JIRAMA sy ny tetikasa PAEP. Mandra-pahaaloha dia misy ny fampiasana an'ireo fitaovana izay nomena ny JIRAMA ny camion citerne efa misy ireny. Efa nisy ihany koa ny fametrahana groupe électrogène de secours izay mandeha raha ohatra misy fahatapahan'ny herinaratra eny anivon'ireny toerana mpampiakatra rano sy fakana rano ireny. Misy ihany koa ny fampitaovana ny JIRAMA amin'ny resaka fampitomboana ny unité compacte de traitement sy ny fampandehanana an'izy ireny izay andeha mialohan'ny vanim-potoana ny mahitany ato ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Maneho ny finiavan'ny gouvernemanta malagasy hananaviana mazava sy maharitra amin'ny fampandrosoana ny famatsian-drano fisotro madio ho an'Antananarivo sy ny manodidina izany rehetra izany ny SDAEP izay mitaky fiaraha-mientana sy fandrindrara matanjaka avy amin'ny rehetra
ho iatrany ny ministra nambarany fa ho tanterahana amin'ny farany volana Jona izao ny fifanaovan-tsony hanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fanomboan'ny asa fanoloana ireo fatsin-drano mirefy 720 kilometatra eto Antananarivo renivohitra. Fa mikasika ny resaka fananantany dia ireo samy mifankakevitra nasionaly ny ministera ny fananjarenantany sy ny raharahantany amin'ny herinandro ho avy io satria efa vita ny fankakevitra isam-patraka vahintsika faharoa atao anatin'ny vavaon-tsary hitondra fanazavana momba izay ny sekretera jeneraly eo anivon'ity ministera ity. Ny sekretera jeneraly ministera ny fananjarenantany sy ny raharahantany Andriamatoa Sambany Juifin no miaraka amintsika eto iresaka zay resaka fananantany sy ny raharahantany zay sika mazava ho azy miarabanao Andriamatoa SG fantaniako avy hatrany hoe ho anareo teo anivon'ny ministera ny fananjarenantany sy ny raharahantany efa vita iny ny fikanaon-doha isam-paritra ny amin'izay resaka fananjarenantany sy ny raharahantany ny trano fonenany sy ny toeram-ponenany zay ka hiditra amin'ny fankakevitra nasionaly indray ianareo ny ministera manomboka amin'ny herinandro io anahoana sy anahoana ny fandaram-potoana izavina indray anjara indray zany amin'ity fankakevitra nasionaly ity. Miarahaba antsika rehetrarehetra mpanaraka ny izao fandarana izao sy ny vaovao marina fa amin'ny latsinainy sy talata 2 ny volana jiona sy 7 ny volana jiona no atao ny fikaonan-doha nasionaly mahakasika ny fananantany ny fanajarenantany ny trano fonenana sy ny toeram-ponenana. Io dia toy n'ilay assise régionale zay natao tamin'ny volana lasa tamin'ny volana vitsivitsy lasa izay ary nanasaina andreo hery velona rehetra eto amin'ny firenena mahakasika ny fomba ahafahana manatsara ny politika mpanjakana mahakasika ny fanajarenantany ny raharahantany ary indrindraindrindra manodidina ny trano fonenana sy ny toeram-ponenana. Ny tsara mariana dia raha nandritra n'izay volana vitsivitsy maromaro zay dia efa miroso amin'ny ezaka fanatsarana ny amin'ny lafin'ny fanomezana ny tany ho an'ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana sy ny ministera amin'ny alalan'ireny hetsika fahobe na antsika hoe ODOC reny misy ny ODOC ho an'ny olon-tsotra fa misy ihany koa ny ODOC ho an'ny ministera. Ity anankiray ity ary tamin'ny herinandro lasa moa tsika aza moa raha mikasika ny resaka trano fonenana manokana dia nanao ny forum urbain national izay nijerena sy nandinihana mahakasika ny trano fonenana sy ny toeram-ponenana eto manerana Madagasikara. Itsika miditra ao anatin'ilay fankakevitra nasionaly izay raha ohatra ka lohahevitra 3 no ny aingana tany am-boalohany dia 720 izany taorian'ilay fankakevitra isam-paritra naverina natsona miakatra aty ao anatin'izao assise nationale zao ireo hery velona rehetrarehetra indray avy any amin'ny faritra sy neto ndrenivohitra ahafahana mandray indray ny mety mbola ho fanatsarana sy nijerena ny lalana ahafahana mamatra ny politika mpanjakana manodidina ny fananantany ny fanajarenantany ny trano fonenana ary ny toeram-ponenana. Raha ny mpandray anjara mandritra n'ireo 2 andro ireo dia eo amin'ny mihoatra ny arivo ny olona nasaina sy ny mpandray anjara nasaina ary isaorana fa amin'izao fotoana izao moa efa maro no efa manomboka miakatra mamonjy ny renivohitra mamonjy an'izay assise nationale tsika izay. Eo amin'izay hoe hery velona izay afaka mety mampafantatra ve ny santionany hoe manana andraikitra tahaka ny ahonavy no afaka mandray anjara ary ny hevitra hivoaka eo ve tena afaka mafeha ny hevitry ny olona rehetrarehetra ao anatin'izay resaka fananantany sy ny raharahantany izay amin'ireo mpandray anjara izay efa nomaninareo handray anjara. Ary lohabary andasy azy na hoe fankakevitra azy zay dia niezahana ho tsy latsaky ny sokajin-draharaha izay nandray anjara tamin'ny assise régionale ny mandray amin'izao assise nationale izao. Natsona manokana nikasika an'ireo ataontsika tompon'andraikitra voalohany amin'ireny vondrom-bahoaka eto Sanjara-pahefana reny nampidirina ihany koa ireo anatin'ny firaisamon'ny pirenena
na ny organisation société civile tafiditra ao ny any amin'ny zareo any amin'ny université na ny fampianarana indrindraindrindra ao ihany koa ny any amin'ny fiangonana ny tanora indrindraindrindra satria ny tanora no hoavin'ity fireneny ity dia tsy diso anjara ao anatin'izay fakakevitra izay ny fiantsona andreo tanora rehetrarehetra ihany koa avy amin'ny faritra andray sy anome an'izay mbola sosikevitra hoentina anatsarana an'izay mikasika ny raharahantany fanajariana ny tany ny trano fonenana ary ny toeram-ponenana izay mety manontanytsika hoe hoaiza ary atao hoaiza ireny vokatra miainga avy any amin'ny assise ireny ity assise nationale ity dia namaritana andreo sous-thématique ny jerentsika azy hoe 7 ireo dia niainga avy tamin'ireo assise régionale rehetrarehetra izany hoe tsy tapahana ambony latabatra ny famaritana an'izay mety ho lalana hitondrana ny fanavaozana eo anatin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny fitantanana ny raharahantany sy ny manodidina an'izay ary izay no mahatonga ny ministera hoe milaza fa tsy ho isy ho atao ankilabao tsy misy ho atao zanankala hafa amin'izay fandraisana ny hevitry ny olom-pirenena izay sy ny herivelona rehetra amin'ny firenena izay satria anisan'ny sokajin-draharaha nataontsika secteur anankiray izay ahenona sy milaza miara-mahititsika raha ohatra amin'ny teny hoe ahenona sy azahoana fitarainana ny mikasika an'izany hoe manodidina ny fananantany ny fanajariana ny tany ary indrindrindra ny trano fonenana sy ny toeram-ponenana mety ilazitsika hoe fa maninona no mety ireo tematika 7 ireo no noraisina ao anatiny satria araka n'izay teny zay hoe tsy noferana izay hevitra navoakan'ny olona tao anatin'ny assise régionale fa aorinan'ilay assise nationale ity no avondrona ao anatin'ray verina indray tsika ao anatin'ilay sokajy anankitelo izany hoe ny raharahantany ny fanajariana ny tany ary ny toeram-ponenana sy ny trano fonenana ireo sosikevitra rehetrarehetra izay mamaly sy hitondrana ny manodidina ny politika ny fananantany na ny fanajariana ny tany ary indrindrindra ny toeram-ponenana sy ny trano fonenana eo indrindra amin'ilay resaka fampiarana ihany koa no anisan'ny tena hoe mampametra-panontaniana ny olona mba tsy hijanona ho fevivoriana ambony latabatra fotsiny misy komite manokana ve tena anaramaso ny fikirakirana sy ny fanatarana andreo hevitra voavondrona amin'ny sehatra nasionaly sa ahoana ny amin'tohin'izay fampiarana izay tena marina izay ary tsara ihany koa angamba aloha fanantanana anankiray satria anatin'izao fanomanana ny assise zao dia mitsy pejy manokana amin'ny tambajotra ejery na ataontsika hoe page Facebook mahakasika ny fanantanana ny olom-pirenena amin'izay manodidididina an'izay assise nationale izay efa afaka satria ampidirina ao anatin'izay pejy izay sy ao anatin'ny ataontsika hoe page ny ministère ihany koa ny ataontsika hoe ny agenda manokana mikasika an'ity assise nationale ity ary aorinan'ilay fandravonana dia tsy maintsy ataon'ny ministera ny fampafantarana an'izay vokatra rehetrarehetra izay ho an'ny sarababim-bahoaka ao anatin'ilay ataontsika hoe tamberina andraikitra ilay izy fa indrindraindrindra ny didin'ny ministera ary didin'ny fitondram-panjakana ny mampafantatra ny hetaheta amin'ny vahoaka miainga avy amin'izay assise izay ary ministera moa tsy teny hoe tsy maintsy ho isy ny famelabelarana ny mahakasika an'izay manodididina an'izay vokatra rehetrarehetra izay fa tsy maintsy atao ny fampafantarana ny vokatra ny assise aorinan'izay roa andro akakevitra izay amaranantsika zavatra fohy dia fohy na toromarika na zay zavatra tena tsindrina nefa tsy voalaza teo anjara ndraiky ny olom-pirenena ny famolavolana ny drafitra sy ny ataontsika ny lalana tokony hitondrana ny politika mpanjakana raha miompana manokana amin'ny raharahantany na ny fananantany na ny fanajariana ny tany eto Madagasikara tsy afaka
itony teny fantatra izay eo ministera hoe afaka faran'izay aingana andreo mety olana makasika andreo sehatra anankitelo ireo fa ilaina kosa ny fanomezan-tanana ahafahantsika miroso aingana kokoa ao anatin'ilay fanavaozana ary indrindraindrindra sy mitondra vahaolana azo tsapaitanana any amin'ny vahoaka malagasy izay mangetaetan'izay fanavaozana sy fanatsarana ny tontolo manodidina ny raharahantany ny fanajarinan-tany ary indrindrindra ny trano fonenana sy ny toeram-ponenana izay. Noana fatafitan'ny afatra sy ny fanazavana ny amin'ny firosoana amin'izay fakakevitra nasionala amin'ny herinandro izay dia akasitrana indrindra ianao Andriamatoa sekretera jeneraly nitondra izay fanazavana izay ho an'ny vahoaka malagasy teto anatin'ny vavoantsary. Andram-piaina tompoko. Sotra betsaka tompoko. Kasitraka. Fanamafisana ny fandriampahalemana no nohizantsika ny vaovao namafy ny fitandrona ny filaminana ao Tomasina dia miara-miasa amin'ny tafika sy ny pôlisy ny zandarmarim-pirenena izay manana viana manakaiky vahoaka sy mamaly ny felany amin'ny sehatry n'izay fandriampahalemana izay ka notanterahana androany ny famindram-pibaikony amin'ny komandy ny fari-piadidin'ny zandarmaria ao Tomasina mba ho fitohizan'ny fandraisana andraikitra bebe kokoa ny zandary any amin'ny fatra. Grifiny Bakolinena. Fahaizana mandraindraikitra manoloana ireo toejavatra mety mitranga, fanatsarana ny fifandraisany vahoaka sy ny zandarmaria, fanatsarana ny fitondrantenan'ireo zandary eo ambany fibekony ary fanatanterana ny asa ao anatin'ny fahitsiana indrindra fa fiaramisala amin'ny tafika sy ny pôlisy pirenena ao anatiny fametrahana fandriampahalemana sy filaminana ho an'ny vahoaka ny Tomasina no anisany viana napetraky ny komandy ny fiara-piadidin'ny zandarmaria Tomasina vaovao raha nandray ny fibaikona. Matendry komandy ny fiara-piadidin'ny zandarmaria eto Tomasina ny kolonely Behavana Dervas izay mijoro eto ankaviako. Manana anjara asa lehibe ny zandarmaria mifameno amin'ny asa ny hery fiarovana sy ny filaminana afana mitondra izay fandriampahalemana izay indrindra fa i Tomasina izay faritra somary mafampana eo amin'izay trangana tsy fandriampahalemana izay vonina arak'izany ny eo anivon'ny zandarmarim-pirenena anatsara an'izay fomba fiasa izay mba hitondra vokatra mivantana ho an'ny mponiny Tomasina sy ny manodidina ao anatin'izay fandraisana andraikitra izay mba hisiny filaminana maharitra araky ny viana sy ny fanamby entiny eo anivon'ny zandarmaria sy ny fitondram-panjakana. Efa maraparina ny vaovao isika resaka tontolo ny famokarana eny amin'ny komina Talatamaty dia 500 isanjaton'ny mponina dia miankina amin'ny fiompiana sy ny fambolena avokoa ao anatin'izany ny fambolena vary, ny legioma, fiompiana omby, ny akoho-mambolona, ny trondro izay naseho tao anatin'ny hetsika fampirantiana ny antsoina hoe satabary izay natomboka omaly izy tika tao anatin'izany ihany koa no nitokanana fotodrafitrasa zaridaina izay manome endrika ny tanàna ho asehon'ny miraindra anjafa amintsika amin'ny sany Rijarakoitso. Na dia atao anatin'ny tanan-dehibe atao anatin'ny faritany na Antananarivo aza ny komuna Talatamaty ao anatin'ny distrika Ambohidratrimo dia mbola maro ny 500 isanjaton'ny mponina eto dia mivelona amin'ny fiompiana toy ny omby, ny kisoa, ny akoho-mambolona fa eo ihany koa ny fambolena toy ny legioma, ny voankazo, ireo sakafo fihinana ary ny vary izay naseho tato anatin'ny satabary nanomboka omaly. Ny fampirantiana ireo vokatra izay mivoaka avy eto amin'ny komuna Talatamaty ao anatin'izany ny vokatra hitatsara, ny mpaboly, ny piopy, eo ihany koa ny vokatra industrialy manamarika izany komuna Talatamaty izany ary mampiseho ny maha izy any komuna Talatamaty. Dia manarak'izany misy ihany koa ny fitokanana ny zaridaina izay tontosandroany ihany koa zaridaina toko hoe
fanamariana sy mampiavaka ny commune Talatamaty angamba ny azo atao ny azo lasana an'izay satria misy ny foto-drafitra zava-baovao mariky ny fampandrosoana ny commune ihany koa izany anisany mametanana ireo tantsaha ny commune Talatamaty. Ny commune moa dia miezaka hatrany manampy anisan'izany ny fanomezana maso-boly fanomezana fitaovana eo ihany koa fanomezana fampiofanana ho an'ireo tantsaha sy mpiompy eto anivon'ny commune Talatamaty. Aritra roa andro ity hetsika ity. Amaranantsika tanteraka ny vaovao ny sehatry ny kolotsaina miaro fanabeazana tsy kobono anaty trano intsony ny taosary fa aranty avoaka eny an-dalambe natao andrehetra mantsy ny afatra ampitaina amin'izy ireny ka izay indrindra no antony nanaovana ny hetsika antsoina hoe street art gallery araka ny fanazavana ny entindreo mpanakanto izay miangaly izany hoentin'ny Zakasaira Andrianaryseo misy ny fanirikely. Tsy dia mahavantana ny akabiazan'ny olona ny mitsidika trano fampirantiana sary antony ivoizana ny street art gallery kolotsaina an-dalambe ho fampitana afatra mivantana ho an'ny daolobe. Misy ohatran'ny barrière sy classification le art dia zany hoe lany zay satria hoe ho an'ny daolobe mihitsy ity zavatra ho ataony aty hoe maimaimpona ny art indray lasa tonga aty amin'ny vahoaka. Dia mandritry ny ambolana hita zavatra be da be aty amin'ny arabe seo ara-kultural ny tony mozika ny sary sy ny atelier any amin'ny fianarana maro isan-karazany eto amin'ny quartier. Ny sary moa zany mety samy manana ny fandraisany azy fa ny important koa hoe dinihana koa le impact an'le izy satria le nitenenareo teo ina ny impact an'io lasa miteraka économie le izy voalohany indrindra ho an'le tanàna zao lasa par rapport amin'ny taloha lasa misy olona bebe kokoa zany lasa ohatrany hoe approprié an'le quartier par rapport an'le peinture dia resaka touristique lasa misy olona zao hitanay teto avy any tsy haiko sinoa eny sa inona maka sary eto juste mandalo teto dia efa misy zavatra souvenir hoe entina avy amin'ny Madagasikara zany ty voay be ty dia hitanareo zay le impact tianay tongavana hoe mila tsy tapitra eo amin'iny hoe inona le soratra sy le sary fa tena hoe aiza le continuité an'le izy. Embolana no anatanterahana ny street art gallery ary tsy akatovatoreny no anehoana azy. Aparitaka manerana nosy mantsy ny tombontsoa sy ny fitaizana azo avy aminy. Rehefa tsara ny tanàna dia lasa na ny olona andoto anazy ara lasa mety mieritreritra indroa intelo zay vao andoto an'ilay zavatra. Plus tsara le quartier dia plus lasa misy réticence ny olona miresaka fandotoana sy ny fanaratsiana ny tontolo iainana satria resaka tontolo iainana mihitsy dia zany hoe olona miara-miaina neto zany dia mifampitaiza ao anatin'le minoma zany fitsonjovana ny quartier madio mba tsara raha ohatra misy tanàna quartier anankiray isaky n'ireo province anankenareo manao an'izao initiative ohatry ny akatovato zao dia efa hitako hoe fa ohatra tsara ho amin'ny fiarahamonina sy ho amin'ny fampandrosoana tsy voatery miandry ny androm-panjakana sy ndraidrarehetra zany fa initiative citoyenne le izy karazana artiste be da be miaraka manao zavatra mikondoa dia mitondra n'ity zavatra eto akatovato. Rindrana no vanaendrika misy ny dinganarana amin'izany ka akoatra ny fifampiresahana amin'ny tompotrano dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny commune ihany koa sy ny ambaratonga-pahefana voakasika mivantana amin'ny fanatanterahana azy. Dia ny asa tanana kanto dia kanto iny ihany koa no etsika manakatona tanteraka ny vaovao-tsaritsika somary lavalava ny androany ankasitrahana isika naharitra hatramin'ny farany aza mbola misaraka amin'ny televiziona malagasy fa amin'ny folo rala ao anatin'ny lalao mondial dia isy ny lalao ifandona ny États-Unis Babetrano sy Australia ao anatin'ny andro faharoa ny fifantsanana amin'ny vondrona D ka ao anatin'ny fampalalam-baovao rapitso amin'ny fito ra sasandray ny fotoanantsika manatraka mandray fianarana.